Sehatra maro eto Madagasikara no anjakan'ny kolikoly hoin'ny nambaran'ny filohan'ny olafitry ny mpisolo vava isan'andro nefa ny ady atao amin'ity tranga iray ity ary manana sosikevitra ny tenany manoloana izay trangana kolikoly zay nasiany teny ihany koa ny makasika ny fitsaram-bahoaka izay nahazo vahana teto Madagasikara fotoana fohy izay. Tamin'ny fotokana antranon'ny mpisolo vava angamba dia efa nataoko maso iny ny ady amin'ny kolikoly isan'andro dia tsy vita iray andro fa isan'andro fa ho anay amin'ny lavitra mpisolo vava zany dia misy dingana maromaro zany no eritreretina atao zany dia ao zany fitakina ny fametrahana an'ireny vahaolana hita tany anatin'ny fitoeran-dohan'ny mpisolo vava eny hoe observatoire de l'éthique. Misy lalàna maromaro mbola tokony hovaina ihany koa efa mifampiresaka izay amin'ny antenimieram-pirenena zany amin'izao fotoana zao ny mahakasika ny tokony antsina an'ireo lalàna ireo araka ny voalazan'ny filoham-pirenena ihany koa zany tamin'ny fotokana antranon'ny mpisolo vava dia mety misy fepetra maro ihany koa zany izay tokony raisina amin'ny fanenjehana an'ireo les rabatteur ireo tirany tena mandoto io mbola efa ampiresahana amin'nefany amin'ny ministère fitsarana ny fomba ametrahana an'io fa zay efa manana ny tetikady hoentina amin'izany. Fitsaram-bahoaka dia hiendrika amina atao hoe vahoaka zany mety fahitako anazy ohatrany hoe tsy mahatantotsony izy zavatra zay miseho matony hoe mandeha hatrany zany hoe tsara zany tsara eny an-dalambe tsy tantotsy fa ny vahaolana amin'io fahitako an'io dia ny famerenana ny fahatokizan'ny vahoaka ny fitsarana zay ny vahaolana dia fo ny fitsaram-bahoaka raha izay zany dia anjarany rehetra no mitondra ny ezaka atao amin'izay zavatra zay. Manana andraikitra ny ministère fitsarana, manana andraikitra ny olafitra ny mpisolo vava, manana andraikitra ny isam-batan'olona zay miasa ny fitsarana tsy misy afaka mifanirika mihitsy fa samy tokony andraikitra daholo.